duniana. Mba olona miabo na olona manana fomba fisainana miabo, zay ny tanitsika ao anatin'ny fanarahana izao seminera manokana izao. Ny lohahevitsika androany dia hoe toro lalana fito entina miatrika olana ao anatin'ny toetsaina miabo hatrany. Zany hoe na miatrika olana azy isika dia tokony mijanona olona miabo foana isika. Na dia miiba aza ny eo anoloantsika, na dia miiba aza no atrehantsika, itsika dia tokony miezaka mandrakariva, mitaiza ny tenantsika mba ho miabo hatrany. Ahoana ny atao azy? Voalohany, minoa fa ny olana rehetra dia misy vahaolana tandrify azy avokoa. Minoa fa ny olana rehetra dia misy vahaolana tandrify azy avokoa. Hoy ny soratra masina manao hoe tsy misy fakapana nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Ry havana malala izany, mahafinaritra loatra izany teny soratra masina izany. Tsy misy fakapanahy, tsy misy olana ry havana izay tonga eo anoloantsika ka tsy ho zakantsika. Ary rehefa tonga eo anoloantsika io mahatonga velan'Andriamanitra hitranga eo anoloantsika dia fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Efa misy lalana ivoahantsika ao anatin'izany olana izany ry havana. Noho izany aoka isika ino fa ny olana rehetra dia misy vahaolana tandrify azy avokoa. Ny fotoana no mety tsy ho eo ny eo, fa ny olana izay sedraitsika, ny zava-tsarotra izay sedraitsika dia mandalo sy misedrana fotsiny, fa misy vahaolana izay sahazany eny. Faharoa, mitony mandrakariva rehefa miatrika olana. Ny olona miabo dia tsy le olona mipanika, hoy izy ny fomba fiteny. Tsy olona mikoropaka, aza mikoropaka na miayadiso tafahoatra. Hoy ny soratra masina amintsika hoe aza manahy na inona na inona. Fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara mifangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina 4:2-5. Toko 3 Mahamasana andro rehefa miatrika olana isika, raha tiatsika ny tahiriny tenantsika ho miabo mandrakariva dia mivavaha, dia aleo mifona amin'Andriamanitra sao dia misy anjara tandrify na tonga io olana io nitranga ary misaora koa n'Andriamanitra. Fa na ny olana na ny zavatsarotra tonga eo anoloantsika dia azon'Andriamanitra ampiasaina hahasoantsika. Araka ny teny soratra masina raha teo manao hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa ho an'izay tian'Andriamanitra. Fahatelo, aza terena hitranga ny vahaolana fa avelo tonga ho azy. Aza terena. Za mahita an'io vahaolana io, tia solution io e. Tsy maintsy tia solution, tsy misy solution afa-tsy tia. Rehefa tsy ny tampoka dia lasa gaika io tsika. Fa aza terena hitranga ny vahaolana fa avelao tonga ho azy. Ilaina koa manana an'izany toetsaina miabo izany. Avelao tonga, misy fotoana ilaina fotsiny ny tonga ho azy eo ny vahaolana fa tsy terena. Ny vahaolana tonga ao an-tsaintsika na zay fantatsika ola vahaolana fa mety tsy ho ino ny vahaolana. Soratra masina dia miteny manao hoe miandrasa an'i Jehovah ianao. Matoky, ary eo ka eno ny fonao, eny miandrasa an'i Jehovah. Ry havana malala izany. Rehefa miatrika olana tsika dia tsara koa ty toko 3 Mahamasana andro ty, miandrasa an'i Jehovah, matoky an'i Jehovah, ary eo ka eno ny fontsika. Aza kivy, aza miabandona, aza mialandara, never give up. Miandrasa an'i Jehovah, aza terena hitranga amin'ny vahaolana, avelao tonga ho azy. Faefatra, manangona information sarobidy ho amin'ny fahafahana mandanjalanja tsara sy mandray fanapahan-kevitra arak'izay tokony ho izy. Inona moa zany? Raha atsoratra daholo ireo mety ho antony na tonga ny olana, raha atsoratra daholo ireo mety ho vahaolana azo eritreretina, satria hoy tsika tany amin'ny fahamaritana hoe ny olona miabo dia olona tsy hoe mody tsy mahalala na minity tsy mahalala ny zava-misy, fa fatany ny olana, adiadiny ilay olana
adiadiny koa ny vahaolana zay no mitondra azo amin'ny fanapahan-kevitra tsara ho ny soatra masina manao hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Fahadimy, mangata ny fitarihan'ny tompo ny am'izay tokony hamahana ny olana. Mangata angatao ny tompo hitarika atsika hoe ato ny vahaolana. Ny olona miabo, ny olona mahana fomba fisainana miabo dia ny olona zay tarian'Andriamanitra. Azo antoka fa ho tonga any amin'ny vahaolantsika rehefa Andriamanitra no mitarika atsika. Manokana fotoana anaovana méditation personnelle na fitokana tena, fandrinia tena manokana tahaka izay nataon'i Kristy rehefa miasika olantsika na zava-tsarotra. Ary ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Fantatsika fa ny fiainan'i Jesosy teto an-tany rehefa mandinika ny soratra masina tsika dia olana isan'andro, olana zava-tsarotra, olana. Ary izay no natonga azy nanokana fotoana anaovana méditation personnelle. Raha tiatsika ny olona miabo eo anatrehany fiatrehana olana maro isan-karazany, zava-tsarotra miatra amin'ny fiainantsika dia mizara manao méditation personnelle. Dia ho nitompy amintsika manao hoe antsoy aho dia ho valiko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao, ary aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao ny Jehova Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Ry hava malala isany, zany ny fahamahana ny olana tsara indrindra dia ny fahatsapana fa momba antsika Andriamanitra dia manana fanantenantsika fa isy vahaolana, olona miabo isika, mampahery atsika Andriamanitra, mamonjy atsika Andriamanitra ary mitantana atsika Andriamanitra. Fa enina, manatre fotoam-pivavahana isan-karazany satria mety ho any no ahitanao hevitra mahana olana na mety any no aneo na hiteny ny vahaolana aminao Andriamanitra. Matetika manitra rehefa miatrika olana isika amin'ny fiainana na zava-tsarotra na misy fahoriana dia za tsy te hita olona tsony, za tsy te ho any am-piangonana tsony, aiza Andriamanitra amin'izao. Zany dia anisan'ny fahamelezan'ny Satana. Fa rehefa miatrika olana isika dia fotoana mety indrindra reny anatrehana ny fiaram-bavaka any am-piangonana, fiaram-bavaka miaraka amin'ny fianakaviana, zay mety ho fotoam-bavaka rehetra satria mety amin'ny lalan'ny toroteny any, mety amin'ny lalan'ny tonom-bavaka any, mety amin'ny lalan'ny tonon-kirany, amin'ny endrika maro isan-karazany, na ny olona mifanena amintsika any no ampiasain'Andriamanitra hiteny amintsika ny vahaolana, sahaza ny olana na ny zava-tsarotra zay setra isika. Hoy ny Hébreux 10:5 manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa amin'ny fananara kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Fahafito, amafiso ny fifandraisana amin'i Jesosy. Hito ravana dia vahaolana tsara indrindra, fampiarana tsara indrindra. Raha tiatsika nitahiry ny tenantsika ho miabo rehefa miatrika olana, vao maika amafisina ny fifandraisana amin'i Jesosy ry havana. Eo Satana ny manozongozona, tsy tiany akorytsika na hivavaka ary, na hiantso ny anaran'i Jesosy ary, na hiantso ny anaran'Andriamanitra azy. Malaina mivavaka sika rehefa misy olana, kanefa amin'ny fotoana fisian'ny olana no tena ho azoto mivavaka be indrindra sika. Tokony ampitomboana avoroeny, foloeny mihitsy aza ny fivavahana. Mivavaka aza amin'ny tsaratra ozy ny soratra masina. Ao anatin'ny fisendrana olana no tena ilatsika ny Kristy sy ny heriny ry havana. Hoy ny soratra masina manao hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary zao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Ry hava malala isany, rehefa miatrika olana sika ka te hahita vahaolana, ampitomboy misimisy kokoa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. So zany ny hafatra manokana izay noraisinao tao anatin'ity fizarana ity. Mino fa ny olana rehetra dia misy vahaolana tandrify azy avokoa. Mitony mandraikariva rehefa miatrika olana. Aza terena hitranga ny vahaolana fa avelo tonga ho azy. Manangona information sarobidy ho amin'ny fahafahana mandanjalanja tsara sy mandray fanapahan-kevitra arak'izay tokony ho izy. Mangatany fitarihan'ny tompo ny amin'izay tokony hamahana ny olana, manatrefy tompom-pavahana isan-karazany
satria mety ho any no ahitanao hevitra mahana olana na mety ho any no aneo na hiteniny vahaolana aminao andriamanitra ary amafiso ny fifandraisina amin'i jesosy hitondra soa atsika anie izany toromarika fito izany anova ny fiainantsika anavao ny fomba fiainantsika ka ho lasa olona miabo tokoa isika olona manana fomba fisainana miabo hivavaka isika riavana tompo andriamanitra io misaotra ny amin'ireo torohevitra fito izay nomenao anay androany mangataka ny fananao masina mahampahatsay anay azy ireny ka rehefa hiatrika olana izay zavatsarotra dia tsy hitovy amin'ny fiainana taloha intsony fa dia ho tafavoaka ahita vahaolana satria manana anao izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no hanonanay izany vavaka izany amen. Utuniana